mianatra eo tongotrao. Faly mirabantsika tsirairavindray toga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity ity ampifaliana sy ampizarintsoa ihany koa no hiara-banantsika tsirairay avy izay manaraka an'izao fandaran'izao enoana dia hitondra vokatsoa amin'ny fiainantsika ny fianarany ten'Andriamanitra. Alohan'ny derantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ianay tsara andrezan-danitro atolotra ianao ny dera ny laza ny aja sy ny voninahitra misaotra anao indray izay satria menao an'izao fotoan'izao ahafahanay mandray ny fahasoavana rehetra avy aminao sy ny fahamarinanao. Dia rina tokoa izany hitoetra ao am-ponay ka tonga anay azoto amin'ny asa fanompoana ary tsy ho varinany amin'izao fiainana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe mandrakizay anankiroa. Toy ny anarantsika omaly hatramin'ny apokalipsy toko 20 hatrany mba hamany olan'ny fahotana mba tsy hiverenan'ny faharatsiana intsony dia tokony ho resy lahatra ny tsirairay fa Andriamanitra dia nanao ny rariny sy ny hitsiny amin'ny lalàny rehetra. Amin'ny farany dia andohalika eo aminy lohalika rehetra ary anaiky ny fahamarinan'Andriamanitra ao anatin'ilay ady lehibe. Ary tsy mbola nisy fahamarinana mihitsy ao amin'ny fikomiana tamin'Andriamanitra na dia Satana sy ny anjeliny ratsy aza dia ahafantatra fa marin'Andriamanitra. Mario dia hevitra ity izay avy amin'ny asa soratry Madame White manao hoe raha vao misokatra ny boky ary mibanjina ny tsy marina ny mason'i Jesosy dia fantany ny fahotana rehetra izay nataony. Hitan'izy ireo tsara ny toerana nialan'ny tongony tamin'ny alalan'ny fahadiovany sy ny fahamasinana takatr'izy ireo hoe hatraiza ny fiavina vonana sy ny fikomiana no mitarika azy ireo andika ny lalàn'Andriamanitra. Ny fakampanan-kamamiana, ny fitahiana dia niala tamin'ny fikasany, ny irak'Andriamanitra no haimavona, ny fampitandremana ny laviny, ny onjan'ny famindram-po mikoriana avy amin'ny fony mafy atoka sy tsy mibebaka. Izany rehetra izany dia iseho amin'izy ireo araka ny voasoratra ao amin'ny taratasy rehetra. Ny tsy mibebaka rehetra dia eo amin'ny toeram-pitsaran'Andriamanitra eo ambanin'ny fiampanganany heloka amin'ny famadihana mafy ny fanjakan'ny lanitra. Tsy misy olona misolo vava azy ireo, tsy misy fialatsiana izy ireo ary ny fanamelohana ny fato mandrakizay dia voapanga ho azy ireo. Eo ny loza tamin'ireo taonjato. Soratanan'i Madame White izay milaza azy. Ny vaovao tsara dia hoe haringana eo amin'ny fahariafo Satana sy ny anjelany ratsy fanahy. Ho levina noho izany ny ota sy ny mpanota araka ny apokalipsy toko 20 dia hohanina sy ho haringana ihany koa ary tsy ampijaliana mandrakizay ny fisian'izy ireo. Ampiasan'ny teny hoe mandrakizay manko ity andiny manaraka ity miankina amin'ny teny manodidina ilay teny hoe mandrakizay dia midika hoe tsy misy farany fa mandra-pahatanteran'ny zavatra anankiray manontolo izay ny tiana ambary eo. Ho an'ny very izany dia ny fandravahana mihitsy maharitra mandrakizay fa tsy ny fandravahana. Andriamanitra dia tsy Andriamanitra mampitsaly mandrakizay tsy akory fa mananateraka ny didim-pitsarany. Amen. Vavaka isika. Ianay tsara andrezan-danitro mbola misaotra anao izay ny amin'izany lesona nomenao anay anio izany ampio izay hatakatra ny tianao ambara, hahatsapa fa lehibe tokoa ny fitiavanao ary Andriamanitra marina tokoa ianao ary mitsara ny tsirairay avy araka ny safidiny. Ampio hatrano izahay hitsoro ny fahamarinana avy aminao ka ahitana ny safidy tsara nomenao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo tongotrao.